Akory taontsika fa miaravatsika amin'izao andro alakamisy fa 20 ny volana aogositra 2025 izao na 2025 amby. Akory aby atsika salama faly manonona ny mbola tsara, akory laly, akory le sakitiny telefona indray akory ly, akory Tiliarao, manahoana Antananarivo, salama aby hoy ny Betsileo. Iresaka momba an'ireto miaramila anankitelo maty noho ny fitsampikanana tamin'ny herin'aina isika. Iresaka ihany koa tsika ny hoe maninona moa tsika tsy mihotrana amin'ny resaka attaque personnel atao amin'itony émission tony. Ndao ary. Andraso aloha asiana rano kely a. Fa ny miaravatsika ny La Réunion any. Salama, ty lony androany. Ny attaque personnelle. Zao re olona. Ny tsika malagasy zany lasa mamorona lalàna. Tsika anisany hoe farany fotoana natongavatsika teo amin'ny politika. Anisany mbola tanora faran'izay tanora ny demokrasia antsika. Ary tena tanora tokoa moa zany. Ny zavatra tsapako tadidiko nisy mpitandrina zay mpitandrina Jean-Luc Zafinandro any Bruxelles. Misy fotoam-pivavahana indraindray iarahanay. Tokony efa hanao indray tsika pasteur tamin'ity etety fa ohatran'ny taritsika proposition ihany iny fa nareo moa manapaka azy fa tsy za. De rehefa avy mivavaka na avy manao iny ty fiarahana misakafo dia misy ady hevitra apetraka ary tena nataitra ako ty tenin'ny pasteur ty hoe ny tena olana dia tediavintsika mpino, tediavin'ny mpino fasonena am'izay tiany fasonena anazy le Andriamanitra tompony. Zany hoe misy olona zany manana hoe ohatran'izao ny azony Andriamanitra, ohatran'izao ny azony Andriamanitra ny fa totany atan'Andriamanitra pahary izao tontolo zao io ary ao anatin'le trinité zany. Mangataka zavatra amin'Andriamanitra izy tsy tanteraka defa kivy. Misy zavatra mitranga amin'ny fiainany tsy metimety defa Andriamanitra ny tompony andraikitra. Nefa zavatra angatahany, zavatra ngeda be, mila setra. Hoe tena mérité an'ity zavatra angatahany ty tokoa hoe ity olona ity. Tsy aferina misy tonga de rapida be mivalim-bavaka. Misy tsy mivaly mihitsy ary. Tokony anontany teny reny olona tsy mivaly reny ny aza fa maninona ny ahy tsy mivaly. Fasonena ohatran'izay itiavany azy izy le Andriamanitra.
tena taitra be ato amin'ireo de ary marina izy. Ohatran'izay koa no eo amin'ny sehatry ny fiangonana. Le lalàna an'le olombelona, apetraky le olombelona lasa ambony kokoa noho ny lalàna zay tena apetrak'Andriamanitra ary misoratra ao anatin'ny soratra masina. Ho anareo zay tsy mino aloha zany dia tsy de tena toerana mety aminareo eto, fa mihaino raha ohatra mihaino de raisy azonareo raisina, fa afaka miady hevitra koa ne nareo tsy maninona zany e. Zay le izy. De fasonenin-draharaha araky ny tokony itiavana azy koa, araky ny mampetipety azy le lalàna aloha, ilay fiangonana, ary indrindrindrindra fa ilay finoana, ilay Jesosy tompo ary ilay Andriamanitra. Io zavatra io tsy ny sehatry ny fiangonana ihany fa tonga tany amin'ny sehatry ny politika. De mamorona lalàna hoe rehefa tonga any amin'ny attaque personnelle dia lany argument de ny virana no manao an'izany. Averiko rehefa tonga any amin'ny attaque personnelle de hoe lany argument le olona de hoe ny virana no manao an'izany. Zany hoe lalàna tapoka amin'ny forony eo zany, raha ohatra zany tsy de beau gosse le en face de mba hierovany tenany de fa hoe attaque personnelle zany. Tsapanao ianao fa tsy beau gosse, tsapanao ianao fa tsaky nify, inona ny tonatonananao ery amin'ny télévision ery na ery amin'ny tony fandaharany tony rehefa tsy mataty an'izany atao hoe attaque personnelle. Ny tena base ny démocratie ary hita any anatin'ny soratra masina ihany koa zany, de ny fahaizana manindry fo, fahaizana manana fanetretena. Ny olona manana fanetretena débordant, ny olona mahay manindry fo dia mahataty dona fa na inona alefanao lalazainao ary izy gila, na lazainao ary izy voatavo, na lazainao ary izy loksa, tsy midestabilize anazy zany. Ao anatin'ny arany ady hevitra mihitsy, stratégie ana ady hevitra mihitsy ny déstabilisation, déstabilisenao ny adversaire. Il n'est pas mieux, du moins meilleure arme en matière de stratégie amin'ny resaka débat public mihoatran'ny hoe déstabiliser an'le olona en facenao na ray izy na roa na firy dia désarçonner l'adversaire. Ny fomba fiprésentena an'izay l'art et la manière hoy ny vazaha no mahasamihafa ny rehetrarehetra, no mahasamihafa ny rehetrarehetra. Ka rehefa oka re isaky ny ty miady hevitra rehetra ty dia rehefa raikitra le kipala tapoka hoe ianao aratra ny voatavo dia tsy mataty
dikan'izany aza mitonatonana. Za zany miteny hoe za tsy mpanao politika. Mikirakira politika, je fais faire de la politique, zay no ataoko. Fa rehefa tsy matatykirana, quelle que soit la forme, de aza mitonatonana any amin'ny politika mihitsy. Satria ny mondeny politika de mondena olona malgré hoe la mission elle est noble. Le métier, il est noble. Mais c'est tout de même un monde de la jungle. Est-ce qu'ils sont sauvages ou est-ce que ce sont des érudits? On va plutôt dire ce sont des érudits qui deviennent volontairement sauvages de temps en temps. Ary ilaina nefa zay le bousculer socket communication hoy américaine. Ao anatina débat zay sokenao le olona. Any amin'ny secteur pétrolier zao rehefa misy adevitra de na de marina reo de mbola challengeina aloha de mifara amin'ny conclusion any amin'ny farany. Misy conclusion any amin'ny farany de mivoaka amin'ny zavatra positif. Manahirana be zany le mahita an'le hoe misy miantso ny filoham-pirenena hoe bitro, isaorako anazy aloha fa hatreto izy. Raha misy koa mataty aloha zany amin'ny resaka hoe dono ohatran'ireny de matata rapolay ary tsy mbola nisy ny hoe tsy mety loatra kosa fa ny manopa kosa aloha, ny manopa de tsy ao anatin'ny règle de l'art satria any amin'ny lalàna any misy andininy sy ny mombamomba an'izany. Ny miataky clé koa raha ohatra le olona tonga eo miaraka amin'ny chaise roulante ka palanao amin'iny clé maniny de hery kokoa zay eo anatrehan'ny fiarahamonina na eo anatrehan'ny lalàna. Ny vie privée rehefa tonga eo amin'ny mondeny politika ianao, hita bahoaka ny zavatra ataonao, ny folaitra ataonao, dia tsy maintsy lazaina ho fantatry ny mpifidy anao hoe totakely ianao, mpijangajanga ianao, jokotsorika ianao, mpangalatety ianao, manambady telo ianao, mananjanaka efatra, samy hafa daholo ny reniny, c'est selon. Tsy maintsy. Autrement manao rétention d'information na karazana censure zany. Tsy maintsy rehefa ela no saoty miveroa an'izany atao hoe tsy azo tantaraina ny vie privée. Corps privé an'olona zany hoe lehilahy izy sy vehivavy tsy indray mandeha na indroa amin'ny adalan'ny sasany. Amin'ny adalan'ny sasany ao mpanao gazety tsy manana vergogne de olona vehivavy zao lazainy fa lehilahy. Dimy koa misy mino. Ka raha ohatra anao hitonantonana any amin'ny politika, anao an'izany politika zany rehefa tsy mataty dona, rehefa tsy mataty kritika, rehefa tsy mataty qualification na adjectif na mavesatra na maivana de aza miditra ao anatin'izany atao hoe monde politique zany fa manjary savolaina fotsiny eo anao ary taraiky azizy eo anao.
Omaly amin'ny fitsambikinana amin'ny elinaina zay manœuvre angana hetsika irahana amin'ny tafika frantsay teny amin'ny faritra Rivomamo fisaotiana amin'ny elinaina ao fitsambikinana amin'ny elinaina teny amin'ny faritra Rivomamo iny dia nisy loza ary fatona miaramila miaramila anankitelo no maty tao ary raha tsy diso ny renseignement am-pelatanako dia roa maratra mafy amintsika miteny zao indrainga eto hoe tapaka ny tombony tsy fantako marina fa miandro vaovao famenontsika ny am'izay. Idirako aloha zany le fandehan'izy hoe rehefa misy fisaotiana amin'ny elinaina ohatran'io dia ny condition voalohany indrindra ankoatran'ny kipitsopitsony hoe mivelatra ve ny elo sa tsy mivelatra, en altitude ve le avion sa tsy en altitude, dia ny fepetra voalohany indrindra dia ny toetrandro. Ny toetrandro zany. Tsika zao anatin'ny vanim-potoana be rivotra satria hiala ririnina io dia ao anatin'ny tena fotoana mihitsy tsika be rivotra. Tsanoko taloha tamin'ny mbola tena hoe nanomboka fandraharahana zany. Io tao zao de miteny anareo mety tsy fantatrareo akory zany satria tsy fantatrareo tsy nanao publicité an'izany ny tenanay. Ny fisondromonina reny Bematazana, Bevato tany amin'ny taona 2016 tarinarian'izany taty amin'ny 720 dia anisany mba nendraikitra zany ny tena satria tamin'izany de efa nahatsapa hoe tsy maraka ny vokatra ahondrana makany ivelany ary tena raha hiteny anareo zao hoe anisan'ny olona nanondrana zany atao hoe katsaka zany tsika fantatrintsika tsara zany de anisany hoe nanaovana an'ireny toerana fifindramonina maromaro reny amin'iny Moyen Ouest iny zany fa adiniko daholo moa ny anaran'le toerana ny resaka fambolena voamaina tahaka an'izany tsaramaso, katsaka, mangahazo sy ny karazany. Fa zao rehefa volana Jolay, Août ohatran'io de hafa mihitsy ny toetrandro amin'iny faritra iny. Hafa tena misy tena hoe toetrandro tsy atokisany. Mandeha tsy ampy 10 kilometra ianao de efa oram-be. Mialoha indray ianao tsy ampy 5 kilometra akory rivotra be. Zany hoe tena toetrandro tena instable zany ny amin'iny Moyen Ouest iny. Manomboka hatreo Rivomamo moa zany. Io misy hatraria mandoto ary zany io satria mifandrairay eo reo. De gaga ianao zany hoe iza moa ny tompony andraikitra? Tokony hiteny hoe tsy tokony fanaovana saut
ny resaka condition climatique. Izao période zao. Voalohany indrindra ministre ny défense. Ary raha scandale momba ny ministre de défense a, maromaro. Tena maromaro a. Maty zany sosoa. Miaramila anankitelo. Misy attendre zany tsika d'ici quelques jours démission na ministre ny défense. Satria ninona lazaina tsy so azony eritreretina tao raha tsy nanaiky izy, ary nefa kidy iny aviany non seulement avis administratif fa miangazy azy koa amin'ny avis technique satria censé anana technicienne climatologue izy eo akaikiny eo na miconsulté any amin'ny ministère-ny transport sy ny météorologie. Nisy ve zay sa tsy nisy? Tsy mihina hoe nisy satria nitsangany olana. Zay ny condition faharoa hoe sady lehibe ny climatique voalohany manko e. Ny faharoa atao amin'ny responsabilité. Mandeha le avion zany ery ambony ery makany altitude. De manontany izy go ve sa tsy go? De ny ety ambany zany mijery tsara hoe mety le climat alefaso. Matoa zany lâché an'le miaramila avy ery ambony ny fiaramanidina frantsay. Ary nisokatra tsara ny parachutiste. Ny parachute moa zany anreto ny latsaka an'elinainy de amiko fa ny enquête moa isokatra amiko afaka ny responsabilité an'ireto frantsay ao anatin'le hoe ny angetena izy nisokatra fa à quelques mètres centaine angambany nanomboka zay le teneniko hoe tsy miova kilometra ray ianao na roa de hafa mihitsy le toetrandreo de nanomboka nisy rivotra be tetỳ amin'ny tany zany tsy afaka ny annulé tsony na manome baiko hoe ok satria io zavatra io ohatran'ny tourbillon. Le temps anao misaute ery tsisy izy, le temps anao anomboka hidina amizay amin'ny tany miforona le zavatra de aza manodiny tratran'izany satria lasa mitsimbadika ambony ambany ny elo na my parachute ianao lasa manao descente verticale, tsisy amortisseur, tsisy frein. Au contraire ary vao maika nahazo vitesy anika tonga de afaty mikararana tsy nataty izy telona de maty tsy tsadrany. Dans tous les cas, par définition de tsy maintsy misy ny hoe fanamarihana hoe homicide le izy. Zay aloha zany tsy maintsy qualification ny enquête et homicide satria il y a mort d'homme. Jerena amizay le part de responsabilité de tsy maintsy hita hoe ity nanome baiko de rehefa tonga ny analyse ny paramètre rehetra entre autres les changements subites na subi de la condition climatique zay, des circonstances atténuantes, des homicides involontaires, des suicidaires zany raha ny tena marina
fa tsy hivadika politika indray ty zavatra rehefa avy eo. Na izany na tsy zany, moi je suis fasciné. Raha diso a de miala tsiny ataoko a, tena ialako tsiny, ialako fondro raha diso a. Tena fasciné am'le proactivité an'le filoham-pirenena amy resaka rendrarendra. Rendrarendra naresy ny Barea de Rem Masoala eo izy mahavita mini conférence sur réseau social tonga de misadresser amy malagasy, misadresser am'ireo joueur. Tena zany tena hoe à l'instant même vita le match. Ary tena fasciné aho hoe cet homme de réseaux sociaux, network iny ty rangahy ty, fa enjana be lery raha isaisir opportunité. Tsy niodina akory ny andro nisy an'ity fahoriany ty telo lahy ty, raha diso aho a de disoy a. Ohatrany mbola tsy nahina an'le filoham-pirenena de manière prompte et spontanée, hoe mitsapa alahelo na mizara alahelo, na mbola tsy nakany amy sauver an'le olona nodimandry ary amy ma chef suprême de l'armée azy. Na mbola tsy nakany ary, ohatrany tsy nahina an'le filoha aho hoe mizara alahelo aminareo aho. Ary tokony ho en berne manomboky zao de midécréter ho en berne ny sainam-pirenena malagasy noho ny fodimandry tamin'ny oratsy napozona ireto zanakitsika reto. Tena tsy afenoko anareo reto, tsy afenoko anareo fa raha sanatria aho diso de disoy. Fa tena tsy afenoko anareo fa nomeko hevitra an'izany le filoham-pirenena. Nomeko hevitra an'izany le filoham-pirenena. Hoe tokony hamangingana amy voalohany tsy voatery hoe famangina officiel fa mitsapa alahelo, mizara alahelo amin'reto vady aman-dranaky ny izy telo lahy nodimandry ianao. Ary raha mety ao de zao décoré à titre posthume zalahy. Tena nolazaiko anazy. Ohatran'izany koa ny Andriamantoa Nirintantseraka. Le andro anasitriana azy, anafenana azy dia tokony na farafaratsy ny en berne daholo ny drapeau, na tsy miasa mihitsy fa atao journée de deuil. Soratako zany tompoko ary misy profo zany fa tena miala tsiny aho miteny aminareo fa raha rendrarendra de voalohany le filoham-pirenena, voalohany rapolay. Fa raha hoe iny izy anao adidy tena lavitry ny afo ny kitay ao, lavitry ny afo ny kitay. Ifanao veloma tsika ary fampitondran'ny vavaka am'izay zavatra atao. Petraky tsika ampelatran'Andriamanitra foana ny zavatra ataotsika rehetra. Raha de mamerina fisaorana aminareo foana amin'ny fanatrehanareo ny fandarako.
ny fanampiana avy any aminareo mba fantatrareo ve fa mahatratra any amin'ny 7 400 000 ny totalin'ny olona manaraka atsika, de hoe nanaraka atsika volana aogositra ty. Tapitra androany zany, tsy hoe tapitra androany fa ary nikajy androany no lazako anareo hoe nahatratra hatrany amin'ny 7 400 000 ny totalin'ny olona ny mijery sy manaraka an'ity fandaharana ty. Betsaka anie zany e. Tokony ho fiera isika mianakavy ary araky ny teniko foana hoe arovy ny fandaharanareo fa tsy mahafaty ny 10 €, ny 5 €, ny 20 €. Alefanareo amin'itony fandaharana tony. Misy moa olo zay de tena miteny hoe tena aty ambanivohitra aty anie raha vao tsisy anao le ataondro amin'ny raha io a, de mba maka sasatra kely ambodihazo ao, de mba mihaino anao, de mba mahazo tsirony tsara ozy izy. Fa mba azo atao mihoatra ny 7 minitra fa tsy maharaka ny mega. De zay, raiky amby 30 minitra katroko tsika androany fa dia tahin'Andriamanitra veloma mahafinaritra tokoa mandrapiao nataony.